mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana no herabanantsika trarity alarobia fahafito ambin'ny folo ny volana desambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko faefatra, Timoty voalohany toko faefatra andin'ny fahaenina ka hatramin'ny andin'ny fahafolo. Timoty voalohany toko faefatra andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manoro hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra ijananao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Dia zaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay fanarahanao. Fa ny anganongano raha tsy fanaom-bavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy no avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay satria izay manantena an'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay midro. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao no amin'ny fahamarinana. Amen. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Ravana isan'ny ataontsika hoe sarotra amin'izao andro ankehitriny izao ny mitady na ny mamantatra ny tena atao hoe namana. Na inona dia ao anatin'ny fiarahamonina izay nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia ilain'ny olombelona ny atao hoe namana. Midika ny teny hoe tsy tsara raha irery ny olona dia anaovako vady zaza ho azy izy, zava-dehibe ny vady. Fa ny dikany faharoa dia izao, tena nataon'Andriamanitra ho velona ao anatin'ny fiarahamonina ny olona. Ny olombelona dia nataon'Andriamanitra hiaina ao anatina groupe na ao anatina vondron'olona. Nataon'Andriamanitra hiaina ao anatina fiarahamonina ny olombelona. Ary rehefa miaina ao anatin'ny fiarahamonina ny olombelona dia manjary misy fifampiankina ny samy olombelona. Arak'izany dia tsy mora hotsika teo ny mitady na ny mamantatra ny antsoina hoe tena namana. Amin'izao andro antsika izao dia betsaka ireo olona izay na ny kristianina io na ny mpanompon'Andriamanitra io na ny olon-tsotra io, betsaka no diso fanantenana, betsaka no voafitaka, betsaka no voafandrika, betsaka no ivadian'ny namana. Ary dia itony saotra masony itony ankehitriny dia azo anarangaranana ny amin'ny hoe ahoana no tokony ho toetranao raha tena namana marina ianao. Tsy hoe inona no rasanao amin'ny namanao voalohany izay tarafina amin'ity Timoty ity, fa inona no tokony ho toetranao manoloana ny namanao. Raha namana tsara ianao dia inona no tokony ho toetranao, inona no tokony ho ataonao amin'ny namanao. Raha ohatra ka somary mijery sika andeha ataontsika hoe ireo karazan-drazana mpisaina na polikindry mpieritreritra dia samy manana ny fomba fijeriny ny atao hoe namana. Satria samy manana ny andrasany amin'ny atao hoe namana. Ciceron dia namaritra manao hoe ny namana dia izao olona izay mitsotra aminao, olona miresaka aminao, manambara aminao izay tokony ho lazaina ampahatsorana. Tsy mba miolikolika aminao fa manoro hevitra anao ampahatsorana. Sainto Madagasikara dia namaritra amin'ny ny namanao kosa dia izao olona izay tokony akaiky ny fonao, iresahanao, hitafanao. I Aristote dia namaritra anatin'ilay asa soratra nataony hoe anatin'ilay dindinika no fanaova amin'ny hoe etika Nicomaka. Dia namaritra Aristote, evahoakeliny Aristote no isan'ny mazava tsara. Namaritra izy manao hoe voalohany dia karazan-drazana alter ego izy, izany hoe antsoina hoe namana dia izao lay olona izay itokisanao, lay olona izay tena tahaka ny tenanao, lay olona izay ohatrany hoe eo ianao,
ny eo ianao rehefa eo izy toy ny hoe ametrahanao ny zavatra rehetra mihitsy, anakinanao ny zavatra rehetra toy ny tenanao ihany. Ary manatsa zany no am'ty etika Nicomaque ty zavana manao hoe no zany de zao ny namanao dia namana ianao na naman'ny olona ianao na namanao ianao raha ohatra ka namanao dia manao zay ahatsaranao, manao zay apety ny fiainanao, manao zay ivelaranao. Namana dia manao zay ivelarana, manao zay itombona amy lafiny ara-tsaina, manao zay isokafana, manao zay asambatra raha zay na manao zay hatsaratsara ny fiainanao. Ary io no amaritany manao hoe zao angeozy raha ohatra ka mitenenao hoe namana de zao namana tsy hoe tsy lay lafy ny fifandraisana amical loatra no atao hoe namana, tsy hoe miaraka foana nareo isan'andro de zay no antsoina hoe mpinamana, tsy hoe mitelefaonina anao foana isan'andro de zay no antsoina hoe mpinamana, tsy hoe satria mifanoratra nareo na mifandefa SMS nareo na zay no antsoina hoe namana, tsy voatery ho fifandraisana amical tahaka zany raha mandala etetika Nicomaque ty isika na satria ve nareo mifanoratra foana, satria nareo de zay no antsoina hoe namana, fa tsy zay no antsoina hoe namana, fa mety mifanoratra foana nareo, mety mifanakalo hevitra, mety miresaka fa zao tsy mitombo ianao tsy mitondra fitombona, tsy mitondra fahatsarana ho anao izy, satria lay antsoina hoe effet namana no resahany Aristote no antsoina hoe amin'ny etika Nicomaque zany hoe namanao de zao mety tsy de miresaka aminao isan'andro izy, mety ho tsy manana fifandraisana am'izay mety hoe tahaky ny fifandraisan'ny ankizy ankehitriny hoe mety piraitsi-kombakomba fa ny piraitsi-kombakomba tsy namana, iza le zay piraitsi-kombakomba tsy satria miaraka misotro toaka de zay no antsoina hoe namana, na miaraka manao karaoke de zay no antsoina hoe namana, na miaraka fa tsy zay tsy voatery hoe namana, satria mampihena anao zay, mampihena anao, mampihen-danja anao, na koa mety ho mampiferin'aina anao ndray ary rehefa avy miresaka aminy, mety ho mahatonga anao tafitohina ndray ary rehefa avy miresaka aminy, mety ho mahatonga ratra-po anao, mety mahatonga alahelo anao, mety de tsy namana izy, tsy hoe satria akaiky anao izy hoy Aristote hoe mitafahanao fa inona ny effet, inona ny vokatra lay fifandraisanao aminy, mety ho mampihena, mety ho tsy mampivelatra anao, mety ho voamaika aza mahakivy ianao, mety ho voamaika aza na dia mety manoratra foana izy, fa tsy mampitombona inona na inona aminao de tsy azo atao hoe namana izy hoy Aristote. Be de be zany ny famaritana no antsoina hoe namana, ary fieritreritra am'izao ataotsika hoe karazan-draza ny namana, satria indraindray hitatsika ao anatin'ny Facebook de misy olona mitemany hoe namako amin'ny Facebook iny, satria mety ho misy ny sasany manana namana 2,000 fa tena namana tokoa ve? Misy ny sasany hoe manana namana 10,000, misy mihety hoe manana namana 1,000 mihitsy ary ao anatin'ny Facebook, fa tena namana tokoa ve izy reny? Raha ohatra ka amy lafy ny famaritana nataony Aristote zay isany ataotsika hoe mba olon-kendro amy fiarahamonina aloha dia tsy tena mampitombo anao ndraindray lasa toy ny olona mizara vaovao ratsy fotsiny, mety ho manan-kivy, mety ho tsy mampitombo mihitsy ary, mety ho ny teny frantsay hoe miréduire, mety ho mampihena ny asa ny fahasambaranao, mety ho mampihena ny fifalianao, mety ho mandatsy anao na tsy mandatsy aza, mety ho maka fotsiny ary any aminao ndray fa tsy voatery tsy mampivelatra anao. Ary dia amy malagasy raha ohatra ka zay ny fomba fijery olon-kendry hafa fa raha malagasy de zao, malagasy de manana ny famaritany antsoiny hoe namana, araka ny teny hoe ty tapaka ty namana. Mazava be ny fijery malagasy no antsoina hoe namana, namana ny malagasy de zao mitovitovy amin'ny famaritana teo manao hoe namanao de zao lay olona zay tsy hoe hitokisanao loatra fa lay olona zay ifampizaranao. Io malagasy moa misy atanatohatra ny namana, misy hatramin'ny hoe fatidrà, misy ny ataony hoe ireo zay namana fianamana, misy koa moa ny sasany amy teny sasany ataony hoe mpiziva, misy isan-karazany karazana fifandraisana eo amy teny malagasy na isam-paritra, fa amin'ireo rehetra reo de zao namana malagasy de zao olona tsy afaky ny anisy ratsy anao, olona tsy afaky ny anisy ratsy anao ny namanao, olona zay ataotsika hoe azonao ianteherana,
amin'ny lafiny materiel indrindraindrindra amalagasy satria malagasy de mieritreritra an'izay nefa koa olona azonao ianterana ao anatin'ny sarotra tsy de tena ao anatin'ny fifaliana loatra ny tena endrasan'ny malagasy na tsoina hoe namana fa tena ao anatin'ny sarotra ao anatin'ny ilano tohana ao anatin'ny ilano torohevitra iverina atsika de taratasy zay soatan'Paoly ho an'ny Timoty ity hoy izy manao hoe raha manorevitra ny rahalahy ianao manorevitra ny namana io manorevitra ny namanao ianao zany hoe ny namana voalohany indrindra de zao amin'ny Paoly dia mpanorevitra mpanolotsaina ny namana de zao amin'ny Paoly dia olona zay eo akaiky mandrakariva ka manolotsaina anao ka tsapanao eo am-pianona ny torohevitrany ny fitiavana tsapanao eo am-panoroana raha ohatra zany ianao ka mieritreritra aminao hoe za naman-dranony dia ny voalohany ilana ianao de zao raha amin'ny Paoly de enao mitondra fahazavantsaina ho azy enao mitondra fanampy-pahalalana sy fahendrena sy fitiavana ao anatiny ka ny fahitana ianao ny torohevitra entinao de zao manjary mampisy zava-baovao sy fitombona ho azy izy manao hoe raha manorevitra ny rahalahy ianao zava-dehibe zany ny fanoroan-kevitra amin'ny tsoina hoe namana namana amin'ny Paoly de zao tsy misitonanao mihidina akory namana tsy misitonanao tsy faly amin'ny fahavoazanao fa namana de zao lay olona zay manorevitra anao amin'ny marina sy ny mahitsy ary io no anankiray am'izay fahadisotsika ny amin'ny antsoina hoe namana tsy ray karazan'olona mpanasoaso fotsiny lay mpandokandoka reny tsy namana de zao amin'ny Paoly manorevitra namarary azy sahy ary io ny ombolona amin'ny fomba fijerin'ny sisy ianao hoe mahitsy milaza ny marina ary dia marina amin'ny fitiavana araka ny tenenin'ny Paoly io de ozy manao hoe zava-dehibe ary lay fifanoroan-kevitra fa raha miteny ary mijanona amin'ity Timoty tsika fa tsy hivalapatra ny soratra masina manontolo na ny soratry Paoly manontolo akory fa Paoly manao hoe rehefa manorevitra ny namanao de zao manorevitra amin'ny lafiny ahoana moa manorevitra aminy ka manao zay ny hevitra toronao azy de zao hevitra tsy manimba azy hevitra tsy mampiala azy amin'ny fahamarinana hevitra mampiorina azy amin'ny tenin'Andriamanitra hevitra mampiorina azy amin'ny fifaliana tamin'ny andron'ny Paoly amin'ny taratasy an'ny Timoty ity dia afaka mandray ohatra mazava tsika amin'ity toko eto am-pelatanantsika ity fa ny zavatra antranga de zao nisy karazana toe-tsaina fampianaran-diso na ataotsika hoe rivotra nitsokafa hafa tao amin'ny fiarahamonina dia anakiroa Paoly ny zavatra tsapa dia nisy rivotra nitsokany amin'ny hoe tsy ilaina manambady ny olona manambady atao inona fanambadiana zay tsy ilaina nge fanambadiana Jesoa efa akaiky Andriamanitra efa akaiky atao inona fanambadiana tsisy ilana zany fa Andriamanitra efa akaiky raha teo fanjakan'Andriamanitra efa akaiky tsisy ilana fanambadiana ary ny faharoa de nampianatra momban'ny fadifady sakafo isan-karazany hoe ity tsy azo hoanina ity tsy mahasoa lay fifadikaniny ao tsy fifadikana amin'ny lafiny ataotsika hoe ara-pahasalamana fa fifadikanina amin'ny lafiny finoana samihafa ihany mantsy lay hoe fifadikanina amin'ny lafiny ara-pahasalamana zay aloha tsy de fantatry ny olona tamin'ny andron'ny Paoly loatra tamin'ny ankapobeny fa le fifadikanina tena tamin'ny lafiny finoana hoe fady kisoa noho ny fivavahana fady tongolo satria manoto sampy fady isan-karazany satria mino finoana ataotsika hoe fanahy hafa na tahaka zany ary dia misy karazana olona tahaka zay zany zay fampianarana tahaka zay de tao amin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Paoly de izy mantsy ny Timoty manao hoe afaro ny namanao torohevitra ny namanao fa diso zany torohevitra ny namanao fa zao ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra de tsara avokoa raha miresaka n'ireo zavatra anakiroa reo raha miresaka momba ny fanambadiana sy ny sakafo de zao ozy ny zavatra rehetra de tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria masin'ny tenin'Andriamanitra
sy ny fivavahana zany. Ny zavatra rehetra de zao nataon'Andriamanitra de tsara avokoa. Resaka sakafo no resahana, resaka fanambadiana. Dikan'izany nataon'Andriamanitra ny fanambadiana de tsara izy. Paoly amin'io tsy manambady no miteny manao hoe tsara ny nataon'Andriamanitra, tsara ny manambady. Rehefa nataon'Andriamanitra hanambady ianao de tsara ny manambady satria misy olona natao hanambady. Korintianina voalohany toko 7, misy natao tsy hanambady. Ary rehefa natao hanambady ho Paoly dia mandehana manambady, ataovy ny fomban'ny olona manambady, ataovy zay andrasana amin'ny olona manambady. Korintianina voalohany toko 7, rehefa nahatsoina hanambady ianao de mandehana manambady, de ataovy ny fomban'ny manambady, de ajao ny fomban'ny manambady, ataovy ny adidiny manambady. Korintianina voalohany toko 7, aoka ny lahy ianao zay mety atao amin'ny vavy, ary ny vavy anao zay mety atao amin'ny lahy, ataovy zay tokony atao anatin'izany antsoina hoe fanambadiana zany. Ary rehefa tsy manambady de aza manao ny ataon'ny manambady. Rehefa tsy manambady ianao de mitoera ho tsy manambady, ataovy ny toetran'ny olona ny zavatra andrasana amin'ny tsy manambady. De mazava be ny lojika amin'ny Paoly. Paoly zany tsy miteny tsy ilaina manambady, fa rehefa natsoina hanambady de zao tsy maninona manambady, tsy fahotana manambady, tsy mahamenatra manambady, tsy fahotana manambady. De atoroy an'izay ny namanao, mba tsy hananao foana zany hoe torohevitra ny namanao momba ny antsoina hoe fanambadiana, ny amin'ny tokony ho izy. Ary izany toe-tsaina zany dia isy ataontsika hoe tokony hifanoroana ankehitriny raha misy zavatra ifanohana ny antsoina hoe mpinamana, de ny fifanoroan-kevitra koa ao anatin'ny antsoina fanambadiana, fifanampiana amin'ny lafiny fanomezana fahazavan-tsaina momba ny fitiavana. Fa tsy zay ihany le afaran'ny Paoly eto fa momba ny hoe momba ny sakafo hohanina. Momba ny sakafo hohanina de zao nataon'Andriamanitra mahasoa daholo ny sakafo, ny zavatra tokony hohanina, na ny sakafo na ny biby io na n'inona io, rehefa raisina amin'ny fisaorana, amin'ny fivavahana, raisina amin'ny tenin'Andriamanitra, hamasin'ny tenin'Andriamanitra, zay le hoe vavaka, zay le fitiavana an'Andriamanitra. Zay lay tenentsika atao hoe zay ny dikany hoe vavaka amin'ny sakafo, zay ny dikany hoe fisaorana. Afaka malala iverenantsika ilay loha hevitra. Ahoana mba hahatonga anao namana tsara? Inona ny manamana tsara anao? De zao ianao manoro-hevitra tsara. Mananamana isika rehefa koa malala, mpiara-mivavaka, mananamana isika any am-piasana, mananamana isika any an-tsekoly, de meteza ho mahatoky. Ataovy zay ivelaran'ny namanao, ataovy izay ahatonga azy hitombo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-tsaina, ara-pahalalana, amin'ny lafiny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ilay fanomezana ho azy MPBDB akory ny manamana anao, tsy zany, tsy de zay ny voalohany tena zava-dehibe, fa le hoe sambatra izy manana anao, mahatsiaro ho misy fifaliana, ny mitondra fifaliana ary ny fifandraisana aminao. Io le mahatonga ny hira noforon'ny pasteur Ankoatondrainy Johnson nao ny hira fa 8:400 hoe indraindray tokoa de misy namana tsy mitondra soa, na dia namana ary. Fisakaizana tsy mahasoa, hoy ny filazan'ny Ankoatondrainy Johnson azy. Fa ny faharoa zay nisehoany manamana, tsy hoe manoro-hevitra ihany, fa arak'izany koa de zao namana de tokony mifampitaiza amin'ny tenin'Andriamanitra. Namana de tokony mifampitaiza sy mifanitsy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe manoro-hevitra ihany fa tena mifampitaiza, tena mifanitsy, tena tsy hoe manoro-hevitra ihany fa ianao mandray, ianao miaina, ianao mizara, ianao mifampizarana. Io koa indray zavatra ataontsika hoe tsy de ampy loatra amin'ny fisakaizantsika amin'ny namantsika, tsy mifampitaiza. Indraindray everentsika fa ny namana de lafiny materiel, miaraka mitsangatsangana, miaraka misakafo, miaraka eny, reny nge endriky ivelany mba handrarina ilay fiombonana, fa ny tena zava-dehibe de ilay fiombonam-po ka mahatonga anao afaka manoro-hevitra ny namanao amin'ny kitsi-po, ary indrindra aza tsy vitan'izany mahatonga mifampizara, mahatonga mifananatra.
Ary eto Paoly a de tena manao mihitsy hoe mahasoa kely a ny fampiasana ny tena. Io zany le hoe gymnastika, mahasoa atsika nge ozy izy ny sport zay ny teneny, mahasoa anao ny sport, manaova sport, zay io mahasoa ny fampiasantena, mahasoa ihany zany, ilainy zany. Paoly moa zany de mananatra ny Timoty satria tanora eto Timoty tena ilaina ny sport, ilaina ny fampiasam-batana mba mihetsiketsika kely ianao, mahasoa zay. Fa mahasoa lavitra noho zany a de zao ny fiainam-panahy. Ary de amin'ny namana revako mirahara de zao, mahasoa ny mahita anareo miaraka manao sport, mahasoa ny mahita anareo itsika mpinamana miaraka manao baolina, mahasoa ny mahita anareo mpinamana miaraka manao lamarsy, mahasoa ny mahita anareo mpinamana, mahasoa zany ny hoe ny akabeazan'ny mpinamana de tsenadray miaraka mifampitarika manao fanatanjahantena, mety ho endrika hafa koa raha miaraka miala voly. Fa ny tena mahasoa am'lay finamanana na lay fisakaizana de zao le toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe mpinamana manao zava-dehibe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy hoe mifampitarika any amin'ny ratsy, tsy hoe la ny andro mifanaratsy na mifosa na fa mpinamana araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Misy fotoana iarahanareo mivavaka, fa misy fotoana iarahanareo miangona, fa misy fotoana iarahanareo mandinika zoatra masina. Ngamba mety hiteny ny tanora hoe tsy ohatry ny ampimebe ve zany hoe mpinamana de ao anatina club de foot na club na karaté de hoe andao kely aloha hamaky ny filazantsaraky ny marika. Mety mahatsiaro hafahafa ihany angamba ny sasany ohatry ny hafa, fa izao lay foto-kevitra le izy le toe-panahy araka an'Andriamanitra, le fomba fisainana mihitsy zany, la endriky le fifandraisana de zao fisakaizana zay misy dimension, misy lafin-javatra ara-panahy. Tsy hoe namana amin'ny lafiny ara-nofo na ara-materiel ihany, fa misakaiza amin'ny lafiny ara-panahy koa. Inona moa zany? Zany hoe mitondra soa ara-panahy, misy namana mifampiaro ao anatin'ny fakam-panahy, mifampitarika ao amin'ny tsara, mifampitarika ao amin'ny fitombona ara-panahy koa. Le afako am'izao andro antsika zao de zava-dehibe ara ny atao hoe namana. Koa dia enganenao namana tsara, namana mitondra fifaliana ho an'ny namanao, namana mitondra namanao ho amin'ny fahatahorana ny Kristy, namana tsy mampihitry azy, namana tsy mampakivy, namana tsy mampiana-dratsy, fa tena namana ao amin'ny Jesosy. Ivavaka sika. Tompo am'zoranao zay noho ny amin'ny zotra masina zay mampianatra anay ny namana. Ty namana izay saingy ndraindray adinonay fa ianao Jesosy ny tena sakaiza tsara, ianao lay namana tsara. Any anao efa nampianatra hoe tsy misy mahana fitiavana lehibe noho zao de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Modely alay tahaka ianao ny amin'ny fisakaizana. Ianao Jesosy de efa nampianatra anay fa raha tia ny namanay zahay de mahafoy na de ny ainay aza ho an'ny namanay. Tompo, ataovy namana mpanorevitra izahay. Ataovy namana mitarika ny namanay ho tianao anatiny anao. Dia arovy amin'ny naman-dratsy azy zahay. Arovy amin'ny karazan'olona hafa mety ho manimba ny fifalianay sy ny fiadanam-ponay. De ataovy kosa zahay Tompo ho namana tsara, azo antoka, manana toe-panahy ao aminao Andriamanitra ary mitondra fifaliana sy fivelarana ho an'ny namanay, ho amin'ny mpiarabelona aminay. Tay tontolo andronay io Jesosy, ho tontolo andro itiavana ny namanay, ho tontolo andro itombonay amin'ny fitiavana anao. Mamelany helokaira tsy mahay mity namana izahay, ary amboary kosa zahay ho namana mahatoky ary ny namanay tetefeo mba ho namana tsara. Saotra Jesosy noho ny amin'ny tontolo andro zay kiny ny feno ampelantananao ahitana fiadanana sy fifaliana. Amen.